Anio Zoma fa 7 ny volana Martsa, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany, nalaina tao amin'ny toko 10, ny andininy faraka amin'ny 30 hatramin'ny 12 Nitady hisambotra azy izy ireo fa niala teo an-tanany izy. Tamin'izany andro izany dia naka vato hitoranan'i Jesoa ny jody fa hoy izy tamin'izy ireo: be ny asa soa nasehoko teo taminareo avy tamin'iray, ka izy amin'ireny asa ireny no hitoranareo ahy. Dia hoy ny jody namaly azy: tsy ny asa soa no hitorahanay anao, fa ny teninao miteny nilazan'Andriamanitra, satria olombelona fotsiny anao nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Ary Jesoa namaly azy hoe: moa tsy izao no voasoratra ao amin'ny lalànareo? Hoy izao: Andriamanitra ianareo, ka raha ireny nanambarana ny tenin'Andriamanitra ireny aza antsoin'ny lalàna hoe Andriamanitra, ary tsy azo foanana ny Soratra Masina, ahoana no ilazanareo an'ilay nohamasinin'ny ray sy ny ray ny tety ambonin'ny tany hoe miteny ratsy an'Andriamanitra ianao satria nilaza hoe Zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asan'ny Raiko Aho dia aza mino ahy ianareo, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy te-hino ahy aza ianareo dia minohy ny asako. Dia ho fantatrareo fa ny ray ato amiko ary izao ao amin'ny ray. Tamin'izay dia nitady hisambotra azy indray izy ireo, fa niala teo an-tanany izy, dia lasa izy nakany an-dafin'i Jorodany amin'ny tany nanaovan'i Joany batemy voalohany, ka nitoetra tany. Ary maro no nanantona azy, fa nanao hoe tsy nanao fahagagana i Joany, nefa marina avokoa ny teny rehetra nolazain'i Joany Azy, koa maro no nino azy teo. Izany ary ny tenin'ny Tompo miderana eo anao, ry Kristy.